L'actu du jour. Manakory aby sika naharitra aby ragnandria tereny ihany satria mijery le zava-misy eto amin'ny actualité politika ny raharam-pirenena dia ohatran'ny sarotra ihany ny anginana ka zay nahatonga ny lohateny io hoe rehefa tena manao rangahy dia tena manaova quelle que soit ny conviction, quelle que soit ny position, quelle que soit ny opinion tsika fa ny problème za androany tsy resaka position amina lafiny orientation politique fa iresaka le hoe tsy authentique ary tsy honnête ny politicien malagasy, ny mpitondro, ny opposition, ny rehetrarehetra mihitsy zany no resahako eto hoe soyez authentique fa tsy opportuniste rehefa maneho hevitra. Manina amin'ny tena zany reto trangan-javatra reto zany miverimberina teo voalohany resaka état fédéralisme hoe c'est débat fédéralisme sy unitaire za hoa tsiditra mbola tsiditra ho avy ny fotoana ilaza ny hevitro any amin'io fa ilay manière sy le intention ny anoty le intention ambadika ny no resahako eto fa tsy lay foto-kevitra satria débat stérile le izy dialogue de sourds ao anatin'izay koa ny resaka hoe nalazalaza teo loloha teo hoe pro-russe manomboka somary lefilefy izy am'izao fotoana izao fa idirako ihany le izy ao anatin'izany ty le resaka fahaverezan-jaza ty dia miverimberina taony hoe franc-maçonnerie on a trouvé le coupable idéal de ho resahako kely koa tsy resaka mbo franc-maçonnerie fa le intention sy le éthique ny olona mihitsy ny zany no tiako resahana de fa efatra vao nafana be teo le tany Akaramalaza faly be daholo ny olona hoe tena mamaly vavaka Jesosy fa tafaraka tany ny filoham-pirenena telo lahy teo aloha dia ny teo aloha sy ny ankehitriny dia tena misy fiasan'Andriamanitra mahagaga hatramin'ny fivavahana aby dia anaovana manipulation na populisme. Reo zavatra efatra reo no asiako resaka androany tsy ho lava aho. Voalohany dia le resaka débat stérile amin'ny hoe fédéralisme sy état unitaire. Hitanareo misy olona zany rehefa maneho hevitra dia hitanao amin'ny masony, hitanao amin'ny fiteniny ary hitanao amin'ny cohérence ny zavatra lazainy fa il n'est pas sûr de lui. Tsy conviction le izy fa miteny izy par opportunisme. Na zany tena petrako mazava tsara mihitsy hoe za zao na tsy mipartager ny opinionao na ny positionao fa tena hitako hoe tena conviction avy any amin'ny tripinao mihitsy le izy. Je respecte ça. Ary loloaviko atapony loha. Fa ny problème eto Madagasikara manao discours daholo ny olona ny amin'ny atao hoe fédéralisme na une état unitaire mais tsy par conviction fa par opportunisme. Les intentions ny zany no jugeko fa tsy les contenus. Satria on peut tout dire, on peut faire des théories, on peut blablater sur tout et de rien, mais les intentions le olona zay ny zavatra tsikafo zay dans les deux côtés le resaka fédéralisme sy état unitaire ilay manosika azy manao an'le izy ilay fahafatana surfer am'le vague hoe atondray zany zao ny vague na fihetsepo populaire, émotion populaire dia manao lecture mitsoka izy ny rivotra amin'ny atao hoe opinion publique de à partir ny fitsoka ny rivotra amin'ny opinion publique iny no manao discours ny olona sasany ka mihitanao mihitsy hoe tsy avy anatiny amin'ny mihitsy ny zavatra zany fa misurfer, hainareo zany misurfer zany io le vague zany de le fahaizan'le olona misurfer ao anatin'le vague izay le zavatra hitako ao anatin'le débat.
zay ny amin'ny lafiny fédéralisme société unitaire iny tsy zahoaty hiditra am'le contenu fa le resaka authentique tena authentique ave le olona amin'ny position sa par opportunisme idirako indray le resaka franc-maçonnerie c'est encore pire déjà aloha zany a misy ny atao hoe ignorance be dia be ao anatin'ny olona fa le candidaton no heniny zany franc-maçonnerie zany hono dia zany franc-maçonnerie zany hono dia araky ny teny ranona hono dia le idée reçue za zay miteny eto zao de tena lazaiko mahitsy eto hoe tsy mipartage mihitsy ny opinion ny franc-maçonnerie noho ny antony be dia be fa zao je suis objectif ary milaza ny fahitako ilay mauvaise foi ny olona ao anatiny ty tantara ty za zao niaran'izany misy fotoana nanana projet nanangana zavatra tany Madagasikara de natahotra ny fiangonana sasatsasany teo amin'ny manodidina an'le toerana sy fianakaviana sasatsasany olona vitsivitsy maromaro ny am'ilay projet zay ho atsangana tao a Madagasikara de inona ny fibre émotionnelle nampiasain'ireo olona reo mpangala jaza pasteur Jean-Luc mpanao sorona zaza pasteur Jean-Luc franc-maçon pasteur Jean-Luc hanao fanatitra eo amin'ny toerana io ny pasteur mba any ambanivohitra tadidio tsara isika gasy dia manana le fibre ny atao hoe minomino foana dia imaginenareo fa tonga teo am'le toerany zahay tapitra nandositra daholo ny olona teo am'le tanàna atramina zazakely fa tena nandeha ilay rumeur hoe mpangala jaza mpanao sorona franc-maçon satria io le répertoire makarary ny olona satria izy moa ny olona tsy ararany zanany de hainy olona milalao an'io fantatry ny olona koa mitahotra ny olona amin'ilay franc-maçonnerie dia any zany no zaraza misy hoe ato afahana mandefa azy ao koa le resaka hoe sole efa hatram'izay ny hoe mpangala jaza ty efa nalaza be tany ambanivohitra dia tena nampiasain'ireo olona reo zany a mandraky tiany androany a tsy tateraka io projet io a Madagasikara ary tafakatra hatrany amina fitondram-panjakana mihitsy izy hatramin'ny be ny tanàna eo am'ilay tanàna sy ny solombavam-bahoaka sy ny olona mba misy betro dia ny surfer ahoa ny surfer am'le tahotra le peur populaire dia fa ny intention ny zalaha hafa mihitsy zany hoe ny tena marina zaho ny personako mihitsy ny tsy tiany zareo dia ao tsy mety matsy raha tonga de hiteny am'zareo hoe tsy mety io projet io satria zao ny antony aoa tsy mety io projet raha izay matsy tsy manana argument izy ary fantany fa tsy hipasy le izy fa any am'le tahotra mitondrana an'le baolina hoe tandremo fa tena mpanao sorona zazy io pasteur io tandremo fa tena franc-maçon io pasteur io zay kosa tonga de takatry lay le émotion on joue avec l'émotion dia nandeha ny pétition populaire pétition fokotany de tafakatra tany amin'ny commune de enao tratrany be no vitsy dia daraboka le projet ho fanasoavana le ponina teo am'le tanàna imaginenareo tsara izy satria misy enjeu hanelingelina an'lay mahatrehitrehitra eo dia lalaovin'le mahatrehitrehitra eo am'le tanàna ny émotion le vahoaka de tsy raikitra le izy mandraky tiany androany ina mahatonga ny tena zany hoe fantatry le olona ve aloha le zavatra lazainy raha izay faharoa manarakaraka zay tena conviction ve le izy sa misurfer opportunisme hoe ity misy canal ity misy tataka mialatsiny am'le fomba fitenin-jatovo afahana bloqué an'le zalahy zany hoe ny intention de le zalahy tsy tiana fa méthode ampiasaina dia mampiasa milalao an'le fibre natahotra roa zay fatelo le resaka hoe pro-russe efa manomboka melefy moa izao fa mandeha any tafa resaka tamina olona russophone ao a Madagasikara ary tena hoe
ao anatiny mihitsy le atao hoe fitiavana an'ilay tena le hoe tsy hoe fitiavana fa il a été formé ary tena ao anatin'le resaka hoe russe izy zany, culture russe. Izy en personne no miteny amiko, mety manaraka live aminay eto izy hoe nampijabahana tam'le pro-russe izy tsy hay izy ao Madagasikara fa natao satria malaza be am'izao fotoana zao any Sahel aty Afrika ilay vague anti-française dia ny russe moa mahay milalao an'iny koa dia ino izy no lalaovina le joueur fa ry zalahy tsy convaincu am'le russe. La preuve sady miresaka any izy no mandehandeha kely any amy Élysée any. Reveny mavandy ny discours eto amin'ny Facebook sy télévision tena ohatra hoe tena olona militant, discours na militant, mais c'est un double langage. Ary tsy zany tena zany fa le olona russophone raha iza masy de hoe ka ianao zao russophone de hoe nampiasaina le fibre satria zay le fibre populaire, zay le vague am'izao fotoana zao. De iny vague iny hitany zalahy le politicien véreux non authentique. De fatany koa nefa n'ilay vahoaka efa leo likiliky tam'le système teo aloha, ce qui est normal la louable zany. Dia ozy zalahy ato ninanatsika azy ato amin'ity lay hitanareo le hoe les colères populaires. Dia rehefa iny colère populaire iny no misy mahay maka de asina sira kely, de asina tongolo gasy kely, de asina poivre kely, de asina saka kely fa tonga de mipasy io e. C'est comme une lettre à la poste, tonga de mipasy io. Zay le izy. Fa rehefa tena dinina hoe conviction anao ve le izy? Non, c'est pas leur conviction. Io mapety azy le atao hoe amina c'est la politique du moment. C'est des gens qui n'ont pas de vision politique claire. Fa hoe mandeha amin'ny atao hoe marché à tâtons. C'est la politique du moment. On verra demain. Aiza ndray tsika. Tsy mamenatra an'ireo mihitsy raha pitsy iova discours ty amy teny aminareo. Ireo olona miteny reo tsy mamenatra an'ireo. Rehefa nandinika zahay ny tombontsoa ambonin'ny firenena no tsy maintsy tandrovana dia tapaka tamin'ny filakevitry ny ministra ary tapaka teo fivoriam-ben'ny Assemblée nationale fa tsy mety amitsika intsony miara-miasa amin'ireto olona reto satria no ils savent jouer avec les mots. Parce que ce sont des gens vides, ce sont des gens creux, ce sont des gens non authentiques. Izany no manao karazana matraquage médiatique amitsika vahoaka. De roboka daholo koa tsika. Les authenticité, raha tena conviction, je respecte ary tena manao chapeau hoe manaja anao sefo. Fa eny be hoe ça sonne faux. Azonareo ve izy? Ça sonne faux. Ça sonne non authentique. Mbola veriko ny ao peu importe en position nareo rehefa hitako hoe authentique nareo tena conviction voaka avy any amin'ny tsilay-nareo izy respecteko arahajaiko atololovako atatombo. Fa hita be le izy hoe zavatra amboarina tsisy fondation. Zay ny fahatelo resaka russe. Faefatra le tany Akaramalaza. Mialatsiny aminareo filoham-panjakana telo mirahalahy fa mitodika aminareo manokana sy mitomba anareo. Monsieur R. Jonar Mapianina, Monsieur Marc Ravalomanana, ary PRRM. Enjana anareo raha no communication. Ny fanena parazara tany Akaramalaza hono reto filoham-panjakana teo aloha sy ny ankehitriny. Mais à qui vous vendez ça? À qui vous vendez ça? De nakasary tsara de mandeha daholo ny com rehetrarehetra de ampitenenina daholo leader d'opinion rehetrarehetra de atao daholo ty verset biblique rehetrarehetra. On joue encore sur l'émotion de religieuse. Namaly vavaka Jesosy fa tafahoana parazara tany Akaramalaza izy telo na ary de tena niasa ny fanamasina. Attendez. Izy tsy malala fa io Akaramalaza io no kianja ny fanaovana matu-vu politique. Efa pandehany daholo ny filoham-pirenena rehetra ankoatran'ny Ratsiraka. Rehefa maka ny atao hoe
karazana onction populaire. Onction populaire no alehany karamalaza. Validation populaire. De ny olona koa moa tanao olona zay moa zanaka fifozana dia malala tsara toetra ny fifozana. Sotra Jesosy. Mafatifaty ery. Tena miasa amin'ny tompo. Tena olon'Andriamanitra. Zala. Soyez authentique. Zay zany le izy, zay fotsiny ninona ny lokonao, ninona positionnao, ninona Andriamanitra vavahanao, ninona firaikevitra politika. Soyez authentique. Sa zao mahita ao anatin'ny fitondram-panjakanao olona mba nanana ny toerana hoe nationaliste souverainiste. Tonga mpanolo-tsaina ny filoham-pirenena izy amin'izao fotoana zao, miova ny discours-ny. Mais soyez authentique, bon sang. Soyez authentique. Mijoroa amin'ny tena aty fanahinareo. Raha tena resy lahatrinareo. Tsisy olana zany. Fa tena respecteko ny olo ohatry zany. Fa tsy atao modimody, atao aby ty fietsika rehetrarehetra ty. Satria mitady onction populaire. Izay ny zavatra manahirana ana. Tao anatin'ny herinandro ty izay. On surfe sur la vague de l'émotion populaire, on surfe sur la vague de la peur, ny tahotra, dia ampiasaina amin'izay ny rhétorique rehetrarehetra, mampiasa sémantique. Inona ny sémantique atadinio fa tout est choisi en politique, il n'y a jamais de hasard. Tsy ny fanena par hasard tany akaramalaza zany izy telo lahy. Mbola nisy vidéo ataonay sy mostanina rapitso momba an'izay indrindra. Fa comme par hasard, le PRRM et Radzona Rapian et Ravalmanana se sont rencontrés par hasard. Non, je ne crois pas au hasard. Dieu ne joue pas au dé, aux disait Albert Einstein. Dieu ne joue pas au dé. Donc, niazy fotsiny. Avoizana anaty tripinareo zay. Fahaza manao discours double langage. Za zany nangatahako amintsika voaka malagasy de tsotra. Mpanaraka ny pejy indrindra moa ty tsy mivaoka rehetra ny mahita an'ity. Tadidio daholo ny discours-n'ireo olona reo dia tsarovo zao teniko zao rehefa tonga amin'ny fotoana hoe ohatray tsy ty ve moa le niteny hoe tamin'ny fotoanandro hoe ahoana moa no de miova ndray izy any mihoatra anankiray aminareo mialatsiny efa nonanarina ministry ny fitsarana. Tsy mahatonga ny fitsarana io tsony zahay fa aoko tsika ety amin'ny arabe sy ny Facebook manao fitsarana. Manao an'izay ny olona amin'izao fotoana zao de hoe tsy akasotrana izany. Elle a changé de discours. Elle a changé de fusil d'épaule. Donc, c'est des gens creux, vides. Rehefa ny olona vide sy creux au pouvoir, ce sont des fous dangereux. Zay taddio zay. Rehefa ny olona vide, creux no au pouvoir, ce sont des fous dangereux. Satria ny spécialité n'ireny olona reny de iny lalao ny émotion vahoaka. Ary émotion vahoaka io afaty io. Io nisy vehivavy anankiray nitaraina tao ny anadaliny saika mivonoany olona. Tondro molitra tompoka saika mafaty olona am'izao fotoana zao. Zay ny effet-n'le campagne ataonareo. Mifampiahiany samy malagasy am'izao fotoana zao. Vao misy vazaha tonga zao ao aminareo rariva. De tonga de le tsy fitiavany satria le prêt-à-pot aminareo na lay ao na lazatsika azy lay namanareo efa tsy tianareo dia hanarroatra n'ty fibra fangalaran-jaza ty. Mpangala-jaza fa misy vazaha vao tonga avy any andafy ao mitondra gony de ohatra misy raha mitete ao. Misy raha mitete ao fa andao fa miorga manararoatra an'lay traumatisme dia ifampiregle compte ny malagasy. No teneniko teto zany, tsy nino ahy ianareo, hoe hiafary amin'ny karazana tondromolitra ty sarivo. De io izy io. Fa avy aiza zany atmosfera zany, satria isika no mamboly an'le izy. Fanahinina volena eo amin'le firenena mihitsy le izy. Am'izay manao gouvernance par émotion.
Efa nandray andraikitra ny tompona andraikitra, efa nampidirina ny aponja ny anina, efa tratra ianina, comparazar rapide be de tratra daholo le izy. Ça veut dire il faut chercher un coupable idéal au plus vite, ary tadidio tsara fa le jour manondromolotra ny fanjakana amizao tsy misy olana recoupement zany. Et c'est très dangereux. Satria parole d'évangile zany. La ministre a dit que, dixit, ouvrez les guillemets, de ny olona efa ao anatin'ny tahotra, iza ny olona anao recoupement? Dia ampina saosy ny leader d'opinion any amin'ny Facebook, ny influenceur any zareo, ny pseudo journaliste any zareo manana moyen raha teo koa manao matraquage. Et le tour est fait. Zay izy hoe soyez authentique. Ka eto zany de sarotra ny antso ny vahoaka malagasy hoe zaho toetra ny fanahy zany soratra masina. Ama pasteur any no miteny ray zao. Le fanahy tsy voatery hoe fanahy mamitaka. Zaho toetra ny fanahy. Ne réagissez pas tout de suite. Maka recul aloha. Dia manana cohérence. Jereo discours ny olo io tamin'izy tamin'ny votoana lasa. Mbola io discours ny olo ihany ve discours ny amizao. Zay de fa hitanao sahady premier critère, oui, c'est quelqu'un qui est instable. Non seulement instable fa tsy cohérent. Cohérence fotsiny de fa ampy hijugevana ny fahamarinan'ny teny olo anankiray. Tsy ny contenu ny zavatra lazainy ny mahamarina azy fa ny cohérence de fa ampy hitsarana hoe tsy ao zany. Tsy ao zany. Ary anisan'ny méthodologie historique amin'ny fijerevana atao hoe véracité na fait. Dia tsy ny hoe l'événement tranga ihany no jerena, fa il est trace l'impact de l'événement dans le présent. Anisan'ny méthodologie ampiasaina zany amin'ny histoire. Tsy ampianatra histoire eto a. Ny trace ny impact de l'événement de ampy hijugevana ny véracité les faits. Voilà, tsy andany fotoana ela eto fa zay ny tsarotro kely mirarotro atsika rehetra aty fialatsasatra moa fa dia ny firenena no tsy misy fialatsasatra zany fa raha eo koa ny maha-sentinelle antena hoe non tsy maintsy mampaneny la cloche any hoe ohatran'ny manahirana le fiarahamonina de aloha ampianarina ny malagasy hoe maiza manavaka tsara ny setroka sy ny tomany, maiza manavaka tsara le hoe ny tena izy sy ny tsy authentique sy ny tsy tena izy fa mahay miresaka ny olona, tena mahay miresaka ny olona raha ataony am'izay mampetipety azy. Zay, sabi teny Andriamanitra. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.